Toko lasy topoko vavy ankafaliana no irahana aminao amin'izao takarivan'ny sabotsy izao manolotra ny arahaba ary dia manasanao ampanajana indray anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra ma-TV trangam-piarahamonina avy hatrany no etsika nokafana ny fampahalalam-baovao ary amin'izao takariva izao nahiditra ponja avy hatrany ireo olona efatra voarohirohy tao anatin'ilay raharaha famonoana ireo mpivady teny Ambaniala Itaosy. Nisy tamin'izy ireo no nahazo fahafahana vonjimaika tamin'ireo voarohirohy izany ity von'olona ity raha tsy haivina dia ny farany herinandro lasa teo no miseho rahantsika ny tatim-baovao. Ny 20 ny volana jolay lasa teo niakatra fampanoavana ireo olona miisa 7 voarohirohy tamin'ny famonoana ireo mpivady sotro ronono teny Ambaniala Itaosy ny farany herinandro lasa teo iny. Ny telo tamin'izy ireo dia notazomina avy hatrany eny amin'ny fonjan'ny Tsiafa, ny iray kosa ao an-tanimora raha toa ka nahazo fahafahana vonjimaika ireo 5 ambiny. Araka ny fanadihadiana dia ny vata fitahirizana vola sy zava-tsarobidy no tena nokendreny ireo mpanao ratsy, saingy tsy vitandreto farany akory ny namahy izany kanefa dia namoizana ain'olona roa be izao. Voasarinitra tamin'ity raharaha ity ireo olona akaiky sy niasa tamin'izy mivady toy ny mpiasa trano sy ny mpikarakara zaridaina.